eto ianao de to amin'ny ankohonanao tena tarity mihitsy reseo lahatra izy ny hoe ndao re olona mitsika ny oziny ohatran'izao inge mahazo amin'ny fianakaviantsika fa misy olona marina mihitsy ny teny amin'ny Osea hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Misy zavatra tokony ho fantatrao nefany maharingana anao le izy, de le tsy fahalalana maharingana olona mihitsiny, de zay mahatonga antsika tena amilo fatratra. De ny angatahako aminareo misy aminareo mety efa naheno an'le fampianarana, de ianareo reny angatahako angaviko mihitsy aza manao hoe efa rena izany fa aleo mamerimberiny indroa intelo petraka tsara le fampianarana, satria tsy lozan'ny olona tsy maheno raha namerenana zay fanapanaoziny zay ka mety efimpito rake indrindra teto amin'ny seritry ny FPVM. Fa mahagaga fa ny tena mahafinaritra anao anatiny tamin'ny voalohany ny FPVM daholo lina tam'le izy, fa ato zao mpiantso ato de presque ny 10 isan-jato efa tsy FPVM atsony, efa tena fiangonana rahavavy tena liny zay pasteur liny. De lenao efa mbanahay zany aza ty tena hoe efa ny anarany zaniko mbola atao inona foana fa aleo mba hoain'ny hafa koa le izy. Za manokana tsy natson'ny tompo ho amin'ny seritry ny FPVM marery, zay ny antsoko, tsy iraka ho an'ny FPVM marery fa tena nandrana mihitsy ho an'ny jetlisa sy ho an'izao tontolo zao, zay mihitsy ny antsoko raha za manokana. De tena tery be ny fanahako raha vao misy fanavakavahana anara-piangonana mihitsy ao anatina toroteny, satria za mahalala fa ny filazantsara tsy natao ho an'ny FPVM marery. Nisy fotoana bedy pasteur maninona zany mampianarina ny olona rehetra fa mba tokony ho atsika rery zany tena nahazo an'izany de hoe andray kosa mba ratsy fanahy kosa ianao raha izany, de tsika rery ve no tapaka ozina, tsika rery ve no mahay mandroka de vola, fa maninona raha mba omena ny hafa. Fa misy fotoana koa nge marina ny tenin'i Jesosy hoe mpaminany tsy azaina raha tsy eo amin'ny taniny fa miteny aminao fa misy fotoana le olona teny eto amin'ny fiangonanao raha tsy lina kokoa no le olona tsy any amin'ny fiangonana. Zany re mandeha efa nampiatsona fianakaviana ngamba teo amin'ny 450 teo zareo ny isany, na atsony le ranga daholo. Ny FPVM atao olona roa de konina tato tanana andrano any olona roa, ny ambony tsisy FPVM fa lazaiko anao fa mitanaka vavy zany olo za manontany de ahoana koa pasteur, de toy izy koa de ozy hoe ndry tena nareo tena be fanontaniana kely manontany tamy fa tsy de misy manontany an'izany loatra fa ngamba mate efa zavatra efa hain'ny olona ngamba ho azany, tena lina ny olona. De aleoko lavitra ndrery mampianatra an'le olona tena za aloha ny tena fa mandreraka ny le mampianatra olona tsy liny ianao zany teny de le olona tsy lina an'le izy akory ianao nefa mba tena manao an'izy amin'ny fono ray manontolo, de mampisy aim-panahy kokoa ny mampianatra sy mitoro-teny rehefa lina ny olona ampianarina. Ahoana moa ny amezanao rano le olona ary tsy mangety de renao sitroy za tsy ao asitroy le rano fa aiza koa ty tsy mangety, de manahirana be zany. Zay ny teneniko anao hoe mahatonga manontany anareo mba halalana hoe le makaiza moa tsika de inona zao le tokony ho ampitaina aminareo. Ny fanapahana ozina ho ataontsika foana, ho fitaintsika foana, fa ny tena anisan'ny zavatra mahamaiky ao anatin'izay de ny fandroana ny devoly sy ny fanaratsy amin'ny fiainantsika mihitsy koa aloha. De anao fotoana anankiray tsika angataka amin'ny tompo raha ohatra ka mety ihany ny fandaminana fa mbola ifandamina, de anasan'ny rehetrarehetra ho aza satria le mpiandry manapaka ozina mbola tsy maintsy fampiresana ilahatra eto. Fa na zany naty zany ary tsy hoe miandry an'izany nareo vao tapaka ozina, fa omeko anareo le lakile hoe ty koa atao, rehefa tsisy afaka de zao ny anaovana anazy de azonareo tapahana le ozina na any aminareo zany na any amin'ny fiangonana misy anao. Mazava aminareo zay mazava sa tsy mazava? De etsika no mifampizara ny amin'izany rehetrarehetra izany. Fantaniana raha misy koa ty parti ty zany somary satria lasa tratrany mba mifindra kely makato raha lema satria ry caméra ry mitifitra makety de lasa sa zany mikisaka kely ve, sa zany mikisaka kely tsy maninona sao de mampalahelo rineny. De androany ny angavy taminareo mitondrao mosara, tondranareo mosara, ny antony mety mandonareo raha vao anatin'le asa rehefa avy eo. De zay no mahatonga miteny mitondra ihany ianareo mosoara satria manjary lasa fieno aminareo fa tsy olana akory raha mandoa saika antamy fotsiny hoe misy serpera ve zao tsika raha ohatra ka manasa misy mpanasa trano de afaka misy serpera na ohatran'izany ilaina mantsy satria adany ray tsika nandroka de voleto amin'ity androany ity. Ity zany apetraka io enina amby 20 soranjato reo mandra-pandaminay tompo mba te tonga de valefako izy tonga de lancé tenenao somary tazatazana dimy tsy omboneo raha miakatra amin'ny radio de
Oria wis telefonena mantsy. Ani satria Amina amina. Manomboka manjary lasa tsy miara manomboka dia tsy mety mantsy a nefa le olona miandry vetivetika fotsiny hoe efa mandeha ve ny eo amin'ny radio zany ok vetivetika mbola tsy tafakatra amin'ny fio mbola tsy tonga amin'ny fio ny hatram'izao azafady indrindra mba jereo kiliny le pistora mba hainao rahalako dia mba akaro le piste makany amin'ny amin'ny radio manjary tsy maraka mantsy le olona any dia tsy voavalo tsony le fantaniana rehefa avy eo ny amin'ny fotoana rehetrarehetra zay lefa mandrapa ty antany eo amin'ty are dia sady vovaly teny ho an'ny olona rehetrarehetra mandrapa raha ohatra zany mbola tsy vita soratra daholo le ina moa le ibebahana dia tsy mety tapahana ve zany le ozona satria manko ny anay mantsy zao ohatra ny anay zao ny razanay rava fananana daholo dia rava ambany anahy koa dia zay zany natao hoe raha ohatra zany tsy mbola voasoratra daholo zany le fibebahana reny dia tsy mety tapahana ve ny ozona ray aman-dreny azafady tompo minao fa mahaliana anareo zany fantaniana zany le raha tsy voasoratra avy eo izy le fahotana dia tsy mbola azo tapahana ny ozona tsotra ihany ny antony nanoratana anazy eo amin'ny taratasy tsy hoe rehefa voasoratra ao izy dia tapaka ny ozona na tsy tapaka fa ny antony anoratana dia ohatra hoe za zao hoe ny andalana dia misy zavatra apatsihivon'Andriamanitra natampoka dia tonga dia soratako aingana satria anokana fotoana mba hibebahako amin'iny fahotako iny misy fotoana zao tamin'izany tadiny ozona nahazo anay satria tena ienko navesatra taminay mihitsy dia sendra namangy teny Mbomangarofo zay fotoa fivoriam-pianakaviana dia nresaresaka teo ny cousin papanay dia niteny izy hoe tsika ngely esy tara anankiray anarayanina dia nitantara teo izy dia izy le mitantara eo za mandray noty hoe ay ve dia nisikosokiriko dia iza zany amin'ny bebe atsika dia inona zany ny tena mba zavatra antopontsika tsika ohatran'izao zao dia nandray noty tsika zany tsy afaka mibebaka eo amin'le miteny eo izy fa niraisiko ny ala eo dia nisoratako fa rehefa tapitra voaraiko dia tonga any an-trano mibebahako Jesosy araka zany zay ke taranankianina Jesosy zao fa mamindrafo aminay Jesosy satria ny tanjona ao anatin'ny fanapahana ozina dia le fivalozanao hoe tsy amerina ny fahotan'le razambe teo alohantsony ianao satria ny fahota arak'le Daniel tonga dia alefaso angakainga anary arak'le Daniel sady mamerina tsika no raha voalasa ange io dia za tsy mahay an'le mijanona zay tsony zay ny olako tsy haiko mihitsy zany le mandeha dia ajanona kely satria tapaka be le inona moa la empanao anatiny dia sady mamerina nefa teo aloha zany tsika no manampy an'iny ao anatin'izay aisandray re Daniel toko fahasivy io Daniel toko fahasivy dia andininy fa enina ambin'ny folo dia fitopitiniko daholo ny valim-panontanianareo Daniel toko fahasivy andininy fa enina ambin'ny folo dia izao le teny eo amin'ny Daniel toko fahasivy andininy fa enina ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy miara-mamaky tsika manao hoe Tompo nifona aminao aho araky ny fahamarinanao rehetra aoka re ionona ny fahatezeranao sy ny fahavoniranao amin'ny Jerosalema tanànanao tendrombohitra masina fa ny elokay sy ny fahotan'ny razanay no mahatonga ny Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin'izay rehetra manodidina anay dia io mihitsy no anisan'ankanan'izay hoe ny elokay ny eloko zalony tsy ahiliko any amin'le razambe rery fa ny eloko zalo ny fahotako Jesosy dia tsy ny fahotako ihany fa ny fahotan'ny razanay koa mahatonga anay latsa zany hoe vokatry ny fahotan'ireo razambeako sy miampiny anahy dia lasa mahantra le olona lasa sahirana na afa-jaza lava lasa misy simo lasa misy teraka tsy manambady misarabady bloqué ny fiainana vokatra zay te ilaza zany Daniel hoe ny fahotan'ny razanay sy ny fahotanay no nanokatra lalana ho an'ny devoly Jesosy mantsy ny teny hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly dia ny devoly tsy tonga ao aminao zany raha tsy omenao
fitoerana le devoly. De reny a le fahotana ohatra ameko ohatra anankiray nareo sady miazakazaka ihany a, ny razambe anao nanao pacte tany amin'ny doany de nanatitra ny vola rehetrarehetra, vola tsy vaky tahaka ny hoe 500 ny 2,000 zany hoe ireo karazana vola lela vola rehetrarehetra. De tamin'ny alalan'iny hoa de nitarana ny ray manontolo a gainy satana hoe anainareo sy ny taranakay satria nanao fifanekena tamina ianareo. De ny volanareo rehetrarehetra efa natolotry ny razambe anareo tamin'ny alalan'ny dadabe anareo ho any amin'ny doany, any amin'ny fanimpotsampy. De ny kalan'oro no manjaka aminareo sy ny fiainana ray manontolo. Ianao tsy nanao pacte tamin'le tany fa ny razambe anao nanao pacte tany a, de ianao taranany misy ny rany le olona teo aloha de lasa mikirina hatrany aminao le izy. Isaky ny manamboly ianao na marary na misy olana na tsy hita hoe makaiza satria efa nisy nanolotra tany le vola. Mazava aminareo aloha veatreo. De nanao sorona ihany koa nareo moa rehefa antanina mazava de mitenena raha mazava na hoe tsy mazava e, mazava fe tompoko le izy mba afahako manohy mantsy. De le pacte tany aloha tany a natao tamin'ny satana lasa misy fiantraikany hatry amin'le taranaka faramandimby le izy. De ibebahana zay efa mariana ihany raisinoto hoe tsy mibebaka ho an'ny olona efa maty ny tsika kristianina fady. So misy mampianatra an'izany nareo fa tsy nampianatra an'izany tsika, tsy mibebaka hoe mifona Jesosy ho an'ny dadabeana efa maty, tsy mifona ho amin'izany tsika fa mibebaka noho ny fahotany le razambe. Na injato averina eto ary zany tsy reraka mihitsy mamerina an'izany satria lasa mitsombadika io tantara io. Fahotana ny mibebaka ho an'ny olona efa maty, fa ny tsy fahotana de hoe mibebaka noho ny fahotan'ilay razambe. Jesosy a noho ny fahotany dadabe anay tany aloha de zahay koa ankehitriny a no milanja ny vokany. Noho izany a le fahotana ny tena fatarina de soratana ao anatin'le taratasy. Zay no mahatonga an'le izy hoe zay ny cure-dame mantsy. Ny atao hoe cure-dame zany de hoe fatarinao hoe taranankiza moa ianao avy amin'ny razambe. Andro de mpamosavy ny razambe anao tany aloha tany nahatonga an'le rangabe le hoe ny alaina ny tantarainy ray aman-dreny antsika zany tsy nety maty efa mpiandry tato amintsika io. Tsy nety maty, tsy nety maty. Na antaniny Jesosy fa manino tsy mety maty io Jesosy mbola misy ozona tsy tapaka tany amin'ny razambe any, zay ny tsy akako anazy. Zay le nresantsika hoe tsy maty zany ianao raha tsy tapaka ny ozona rehetra any aminao rehefa Jesosy no akanao zay. Aza matahotra hoe de ahoana zany raha tsy tapaka daholo? Non, fa Jesosy malala hoe amin'ny 20 taona io na 50 feno daholo ny fepetra alaiko mody amin'izay. Ary raha tsy feno le fepetra de avelan'ny marary aloha ianao. Tena fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy zany. De ao anatin'ny aloha le marary a no tonga ny havanao mamangy de eo izy miteny aingana amin'ny famela ainginareo a fa misy zavatra mamaritra an'io. Zay mahatonga ny olo hoe marary ela be ambony fandriana satria misy zavatra tian'Andriamanitra ho vahana aloha eo. Fa mahatonga ny olo hoe mialaina aingana be raha fifoazana izy a efa vita zay ny fibebahany a. Misy tonga de mora maty kely zany hoe tsy elany tsy mila mialaina ela vetivety satria efa vita ny fiazakazahana arak'izay. De zay nahatonga an'le hoe tapahana ozina le rangahy io a zay vao maty taorianan'izay. Tsy tian'Andriamanitra zany mbola misy zavatra mangeja azy. Mety hoe nangalatra tanin'olona izy tany aloha tany dadabeany de na izy a de lasa misy fiantraikany eo aminy. Izy nefa efa kristianina tsy tian'Andriamanitra ho faty ao anatin'le izy nangalatra tanin'olona zay mbola tsy mibebahana de navelany arary mba hibebaka de tapahana ny izy mifangalarana ndana amin'izay ianao mody fatapitra ny momba anao de mody ianao rehefa avy eo. De soratana ao anatin'ilay taratasy a daholo ny razambe tsy maninona mihitsy na mamerina ary tsika hoe ny razambe zay niandohanareo ny anay zao hoe razanadra ety ny razambe anay de soratakeo zay tany aloha tsy fantaritsony fa zay de neny dadabe a sy bebe a da avy any amin'ny dadabe sy bebe avy any amin'ny mama sy dada ny amin'ny mama ny any dada. De nataoko atsipiria mihitsy fa raha sanatria mpamosavy ny razambe anareo de misy ozona mpamosavy foana ianareo aty arina. Le mpamosavy a tsy le mitangina sprinter amin'ny alina ihany hoe lasa de lasa mandendeha araky ny tanàna, tsy zay ihany fa ozona mpamosavy le firavava tena tsy vaniny ty alika maty azafady am'le fitenenana fa lasa ianao tsy mahalala hoe za zany satria ny mpamosavy manao firavava ianao mety tsy mivokala tsony fa le ianao miteny a tena vavana mpamosavy mamon'olona de reny a taranaka mpanompo sampy taranaka dadarabe de lasa misy firavava ny vavany a ty manina moa zany mamira olona amin'ny alalany zavatra tenenina. Mazava aminareo ve zany fanazavany zany de tapahana le ozona mpamosavy tsy mamenatra fa ny anay ny avy amin'ny ramatoa de misy ozona mpamosavy ry zareo satria ny razambeany zareo ny dadabeany mbola hitanay maso de pitaiza olona tao sondrariny de tena mbola zara mpiandry mbola nahita ny odiny zareo tao raha mbola sondrariny ray manontolo tsisy mahafantatra an'izany tsisy tsy mahafantatra zany ranga zany fa
saikasaika manana an'io vavy io zareo rehefa miteny tena tonga de loatra ny tsy ohatrany hoe tsy to de mandeha fotsiny le teny wa to de mandeha fa izy mahatsapa tsy mety zany teneniko zany inke mahatsapa zany le fanany ina ary ny tenenako an'izany de zay ny anapahana an'le ozina mba tsy tonga an'le olona hoe lasa le ozina nge de hoe misy tona tena enao hoe tsy fananinao le izy ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny zany ianao tena tsy te hijangajanga ohatrany lasa midaboka fotsiny zany ianao manohatra eny ianao fa enao hoe mahavesatra mihitsy zany za tamin'ny isozony fijangajangana fa io masoko io vao mahita vehivavy manao zipo kely de manaraka foana io efa mpiandry eo fa za tena miezaka mihitsy aviliko efa aty maso fa tsy any mbola mana aty ianao amin'ny efa mpiandry fa niady tam'izany tsy mora de diaviko ny secret fa maninona tsy normal Jesosy raha mifananao atao amiko nefa za te hijery vehivavy miboridana azonao tsy normal zany fa mifanan'Andriamanitra rehefa tonga aminao de manafaka le izy teny bebahana de nateo vao fantatra hoe ny dadabe anay zay efa maty 20 taona mahery fa nanana sipa kely azafady moa fa zay mampahitsy azy nanana vady kely 9 taona kialamara zay ny anarany zany hoe maty izy zany fa mbola niteraka tam'izay mpitsangajanga be mihitsy zany ny dadabe anay de tonga de fantatra hoe ty mihitsy zany le linina mianjady aminay mampavesatra be an'ity fijangajangany ity de andao tapahana de zay ny antony hoe nanapahana anazy Madagasikara de manana oziny fantrana sy ny oziny voretra sy ny oziny fandravana sy ny fampitena zay na tonga le maliny gasy ary io tena tindriko foana io na iza raha leo an'izany zay jere tsara fa raha zavatra tsangany eto Madagasikara de raha tsy voretra simba potika rava de tsika zany ny amorinanareo sy ny zoma fanavozana tsy hanavitra ny tenantsika fotsiny fa ho amintsika zao no anavotana Madagasikara mialy eto zany tsika manapaka ozina mandroaka de voly de formena am'izay zany mpanarika zoma fanavy andao am'izay paritaka any aminareo any premitsy anome ny photocopie ho anareo ame zay ilainareo anaparitahana an'ity fampianarana ity manerana zao tontolo zao mihitsiny mba hahatonga ny olona tsy hoe zay fanresaka atao am-piangonana hoe zange ho tsy mpitaiza olona ka tsy voatery anantona ana ny olona vao afaka za ho tsy superman tsy batman fa olona oatra anareo ihany fa amenanareo ny lakle de nareo ny mampiatra an'le izy ihany satria lasa mpitaiza olona mantsy raha hoe raha tsy maka raha tsy aty amiko anao tsy tapaka ny ozina raha tsy za ihany tsy mahay an'io fa nga ianao rery ny favorima ihany zany azafady raha miteny an'izany raha vao misy iraka na mpitandrina ka mirehare miteny an'izany hoe za ihany ny mpanapaka ozina fa na mamitaka zany ao anatiny fa tsisy an'izany fa ny fahefana mena ny olona rehetrarehetra io zay mino any asa ataoko ny ataoko tsy spesialista rery zany hoe tsy maintsy za nga ianao Andriamanitra ianao nge tsy Jesosy zany fa ianao iraka de zarazaraina samihafa lay fameza-pahasoavana afaka manana n'io fahefana io zay rehetra amin'ino de tsy azo atao mihitsy ny mirehare ao anatina resaka atao zany tsy miteny hoe tsy maintsy ny FPV marery koa ny mahay an'izany fa zay mino an' Jesosy afaka manao an'izany izy noho izany zany vonintsika ifampitatana tena eto moa sady atao hoe mpiandohana nefa eny tenatena za pre mangataka mihitsy aminareo inona moa filaza zany fifanohanana amin'ny asan'Andriamanitra ity efa nanolotra amin'ny fiainako ray manontolo an' Jesosy Kristy avy Nazareta raha misy any aminareo anohana na imprimante fanaovana photocopie fanaovana publication fakana caméra ohatra n'izao mamoaka an'le fandaharana ho lasa émission anankiray raha manambola mihitsy ary ianao hoe za pasteur manambola fa ataontsika émission any amin'ny TVM zao zavatra atao zao andro misy mpitondra fanjakana resy lahatra na mpitondra firenena na tsy fantatro fa miteny aminao ngeo fa raha resy lahatra amin'ny zavatra ohatra n'izao ny mpitondra firenena rehetrarehetra de tsisy tsony ny kolikoly raha fantany miteraka ozina ny fanaovana kolikoly de tsy hanao an'izany tsony izy masoko any nahita hoe polisy anankiray nanao namely le tanao le vao maraina de le maka vola amin'ny chauffeur reny vao namely le chauffeur ao fa niala telo le chauffeur nanozina maro elandray zay le ty miasa vao maraina vao mba mahazo 2 arivo raha mijorojoro fotsiny hoe de mamseho maka iny aloha de tsy iny moa le terme teneny hoe tsy havanina ny lasa zay tarana mandra-pandeha anay teny andalana tonga taty Andravanga nanozina le chauffeur 2 arivo zany 2 arivo de mahazo vola tokoa lay manam-pahefana manao an'le PR eny andalana fa grobaka misy marary tsy hita hoe makaiza de misahina reo mijoro valombelona zay manana zany de miteny mitsy hoe marina zany pasteur fa ohatra misy vola miditra tokoa aminay fa zay mianakavy ohatrany tsy mba migoka fifaliana mihitsy marina ny teny soratra masina hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy tsisy raha zany nampanakany sy nampiadana nanao daholo tsika rehetra efa samy mahay an'izany fa zay ny tenenako anao hoe raha zany fotsiny misy olona resy lahatra hoe Jesosy marina zany na de nohony amin'ny ataontsika hoe tena reny resaka hoe tsinalike karma ilazay ny andianiny manody misy ingereny
na de mifampotsampy ary mahatakatra an'izany hoe misy ny karma zany, misy ny tsiny zany, misy ny tody, fa noho zany zay afafinao tsy maintsy jinjainao. Fa le terme itondrana azy fotsiny hoe any am'izao tontolo zao sy any amin'ny devoly, tsika tsy mampiasa an'izany aty. Azonareo raha tsy mino zany ho anareo de jereny Joba fô izy nareo zany reny banjinarina ary nyteniny ty zay pastera kely ty ohatra miteniteny foany zany mihitsiny. De ateo jerevinao ny Joba 34 efa namena teto nga mafanteliny fa tsy hoe Joba 34 hoa de amafiso any amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny nareo sambany daholo vaovao teo hoe Joba 34:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Joba 34:10 koa am'izany mihainoa ianareo manam-panahy, lavitra an'Andriamanitra ny ianao ratsy ary lavitra ny tsy tony ianao meloka, fa 1:12 miara-mamaky eny nareo hoe fa nataon'ny olona ihany no ampandiaviny anazy. Zany hoe manody zany le ratsy natao. Le atao hoe manody tompoko de hoe io nataonao ihany ny averina any amin'ny taranako sy ny zanakao rehetrarehetrany. Baiboly inge no miteny an'izany e. Zay le niresahantsika zay. De tsika moa misy alay-panahy hoe pastera angamba mbola misy ozina ihany eo amin'ny Jesosy. Oui, ao amin'ny Jesosy de misy ozina raha tsy nitapahana ozina ianao talohany nandehanana tao, fa rehefa tapaka ozina mibebaka ianao de tsy misy ozina ntsony eo amin'ny Kristy Jesosy. Mino angamba fa azonareo zany e. Raha teto azo taloha tato amin'ny tanàna ny Jetilisa ny ozina ny fanompontsampy ny fangalarana, ato misy an'i Jesosy. Rehefa mifindra makato amin'ny Jesosy Kristy tompoko de tsy ny tanana maloto sy ny lamba maloto sy ny fiainako maloto tato no entiko makato amin'ny Jesosy, fa tsy maintsy ny diovina de ny tapahana ozina ny delivrena, zay avao makato amin'ny Jesosy. De rehefa ato tsisy ozina ntsony, ohatra anankiray raha tsy mazava aminareo, ato amin'ity trano ity zao madio be, tsy hitanareo madio ve zao ny tranontsika? Madio sa tsy madio e? De raha madio ve ty trano ity de nareo avy nilalao fotaka tany, ataontsika avy be ny orina feno fotaka, de azo eritreretina ve hoe rehefa avy nilalao fotaka tany tsika mianakavy de niditra tato de nadio azy. Sary pastera vao niditra, nadio azy le lambako hoe ndray e, nadio azy satria madio ny trano. Zany ve? Madio azy ve nareo rehefa niditra tato? Fa mbola naninona alohany? Sasana aloha. Zay dikan'izany tsy hoe rehefa nakao amin'ny Jesosy de nadio azy, fa zay natonga ny teny tompo hoe esory aloha ny fitafianao rehetrarehetra, esory ny lolom-po ny fahatezerana, esory mila alana ny lambanao taloha, mena lamba vaovao, tapahana ozina, de zay ianao vao makato amin'ny Kristy olona vaovao. Rehefa ato amin'ny Jesosy ianao misy manozina, tsy mandaitra ntsony le ozina, satria efa ao amin'ny Jesosy ianao. Fa tsy hoe ianao avy Jetilisa nanompo sampy de hoe za efa ato amin'ny Jesosy tsy mandaitra ntsony ny ozina. Ianao raha ny ozina rehetra mibatainao nakany am-piangonana daholo, efa nanaraka anao hatrany mizavikitry-kelinao le ozina. Azonao le izy fa tapahana aloha. Zay no mahatonga ny olona rehetra miala tao amin'ny fiainana Jetilisa rehetra na iza mifindra makao amin'ny Kristy de tsy maintsy mandalo fanadiovana avokoa izy rehetrarehetra. Zay ny tena tokony lalàn'ny Baiboly. Zay koa ny tena hevitry ny batisy, fanadiovana, fanasana. De zay misy endrika hoe rano be ajobokao le izy de hoe nalevina le toetranao taloha boa de avoaka ianao olona vaovao. Fa io koa na rano be mijoboka be io na rano kely tsy mijoboka kely ary io tsy vaovao zany ianao rehefa tsy efa mibebaka aloha. Azontsika ve zany e? Tsy hoe za efa natao batisa teny andrany tapahana rano be ny teny, ianao raha olona tsy niala tamin'ny toka akory ko hiala ho azy amin'izany fotsiny toka, ka tsy ny abetsaky ny rano sy ny keliny no mariky ny fibebahana, fa ianao tena ny lofo nangata-pamelany tsy amerina tsony a Jesosy, ka na rano kely fotsiny ary tomboloanao amin'ny anaran'i Jesosy no anaova batisa anao vita zay ny anaran'iny. Tsy ny abetsaky ny rano no mahavonjy sy ny tsy mahavonjy fa ianao nanaiky hibebaka tao amin'ny Jesosy. Zany raha misy olona amin'ny Kristy de olona vaovao, tsisy amantaranao ntsony le anao taloha sy le anao vaovao. Ka raha nalainy eny ny taratasy de nisoratanao daholo zany fahotany zany, de nibebahanao daholo zany resaka resantsika zany, de mba tsy hatonga anao anaovana dinika lava be tsony rehefa ho tapahana ozina, satria ny dinika aminao raha ny tena marina adiny ray raha mety tsy ho ampy na adiny roa, de mba le taratasy sy noentinao makany am-piandro hoe za tomboka efa mibebaka ely ato hoe mibebaka de hoe niala tamin'reto ratsy rehetrarehetra fa tapaho amiko am'izay ty oziny ty. Fa tsy hoe soratana fotsiny ao amin'ny taratasy de ty mpiandro tapaho am'izay le oziny ianao raha tsy mibebaka tam'le izy akoriny, tsy tapaka ho azy. Azonareo le izy de am'izay mpiandro rehefa mandray de hoe ay reto de amin'ny anaran'i Jesosy tapahana ny ozina avany am'le razambe teo aloha raha ihany rakoto zandriny Lexisy Jean Batiny Orta, tapahana tsy manan-kery tsy manam-pahefana, rakoto nanina Jean Vodabi tapaka tsy manan-kery tsy ohatra zany zangajangana fa
de tapatapahana de tonony tsirairay reo midikan'le tapahana zany le izy hoe tsy manaranaka anao itsony any amin'ny taranako itsony reo zavatra reo tapaka manomboka eto aminao le satria efa nafonao le fahotana rehetrarehetra mazava aminareo hoe zay fanazavan'izay de hoetinareo zany iny na eo izy nareo efa noentina ity androany de mbola apikorampitsona mbola misy vanginy Jesosy azonareo de hoetina 50 pazy ary fa adidy mimpiandry sy mimpanompon'Andriamanitra no manapatapaka an'izany tsirairay tena hoe liste par liste tena en détail mihitsiny efa namerina taminareo teto ny hoe Jesosy namangy hoe nareo nanota tena nataonareo en détail ko nahoanareo ibebaka ataonareo en gros fotsiny hoe fonjay fanjangajanga fa tonono mihitsy fona fanjangajanga Jesosy tamin'ny variteny tamin'ny Kiala Maria tamin'ny Kiala Josefa tamin'ny Kiala zao tsy fantatro tononona mihitsy raha tadidy isan'angatany de ahoana raha tsy tadidy de angatao fany masina fa izy mahay mampatsiahy tonononao mihitsy satria ny olona efa napafatany reo vao miray ny olona de lasa tena ray izy anankiroa zao vao ny olona zany no miray amin'ny olona anankiray de lasa tena iray ny olona ny firaisan'ny lasy vavy ny manambara fa ray ny olona ka raha olona sanatry zanaka mpanompo sampy be ty vehivavy ty mpanompo sampy ny dadana zany ray naraka aminy de misy hery avy amity mifindra makaty amiko de raha ty zany lozy le fiteny hoe totombitana ole zao tontolo zao lasa mifindra ty amiko zay le zavatra tao amin'izay mazava aminareo ve zany zay maharatsy an'le miray amin'ny olona satria baiboly no miteny an'izany hoe raha mpivady zay ka mivadiko maditra za masina raha ohatra hoa maditra fa ny amin'ny vadiko tsy maditra mihitsy raha ohatra ka masina de na le maditra le vadiko rehefa miray zay miaraka zay de lasa masina izy noho ny amiko za ao amin'i Jesosy baibolinareo no miteny an'izany io baibolitsika io aoka ny lahy tsy ala amin'ny vavy izy fa ny vavy de masina ao amin'ny lahy raha tsy miala izy mazava fe zany dikan'izany lay vadiko na de atao hoe mpisoropoloky izy za tena mivavaka de nonony amin'za le masina de masina ny zanakay satria za manana an' Jesosy de lasa masina le zanakay na de ataontsika mpanota ratsy fanahary izy baiboly mihitsy no miteny an'izany dikan'izany zany raha misy mpanompo sampy anankiray ko eo miray amin'ny olona anankiray tsy manana an' Jesosy de lasa tafaray amin'iny de lasa misy zavatra mifamindra ao anatiny de ibebahany reny mba hahafahana manapatapaka an'izay le hoe ozina vany de tononona mihitsy ny anaran'le vehivavy raha ohatra ka hoe lehilahy ianao hoe tononona ny ohatran'izao de tononona fa reny koa mahatonga le miteraka an'le fanahy manambady any amin'ny olona anankiray mazava aminareo ve zany ohatrany hoe zay vao tapitra le fanazavana tato amin'ny eny iza koa ny tsy mbola mahay an'izay le soratan'izay le lista amin'ny taratasy efa mahay daholy fantanina koa raha mbola misy any aminareo ary tonga de amalina anazy de misy koa efa nandeha fa vitan'zareo ve lafiny teknika efa mandeha ve enao amin'ny radio efa mandeha ve ny radio nareo zay itsika moa zany tsy eo amin'ny radio misy fantaninareo ary ve de avy eo tonga de mitoy angamby ty tantara ty raha ohatra ka efa mandeha ny radio efa mandeha ve rahalako ny radio mba antaniro zareo raha bazitriko mbola tsy mandeha ve zafady indrindra mbola mandeha be ka be message be atonge de hoe mba lefa so mivatana le izy indray so fa misy message tonga de zay mahatonga zay so de misy fantaninareo ary aloha raha mba miakatra any amin'ny onjapeo any misy anankiray ve reo mba miakarakilo amin'ny radio hoe efa mandeha tsisy olona ve somary vahana mafimafy le varavarany eo drodroka somary mafimafy le idin'le ao zafady indrindra vetivetiky misy nangatanana teo de valina tovy mafy raha fantaninao efa mandeha ve ataovy mafimafy zafady indrindra fa tsy hena zay mihitsy sora tompoko zay mihitsy na tonga an'Andriamanitra ny teniny iny hoe minity tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny mandidiny olona ibebaka raha ohatra mantsika hoe minity tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana izy ka hoe tsy ny raharaha iny fotsiny le tsy fanty izy hoe fa ankehitriny mandidiny olona mba ho ao amin'ny Kristy tsotra fotsiny tsy mila mibebaka tsony ny atao hoe mibebaka mantsy inge de hoe mifona sy mivalo amin'ny fahotana zay natao hoe dikan'izany zany marina le minity tsy mijery zany de hoe efa tezitra Andriamanitra raha ny tokony izy tokony naringany tsika mianakavy raha ny fahatezerana fa namindra fotsiny izy aloha teny
zay zange raha matonareo mbola tonga eto an-tany tsy hoe marina akory nataonareo fa tena hitako reny fahotany reny fa tsy mbola te amiely anareo efa nanao Andriamanitra fananeniny tsara mampafantatra anareo an'izany talohan'ny safidranony Noa de tena ina moa filazan'izany tena nanota ny olona tezitra Andriamanitra ozy Andriamanitra tena tsisy olona tsony ve eny ambony tany marina de inona nataon'Andriamanitra tamin'izy hoaringako ny olombelona ozy izy de niantso ny safidy Noa mba hita marina de naringany tamin'ny safidrano ny olona rehetrarehetra rehefa maty ringana ny olona nanenina am'izay Andriamanitra eny tsy andringana intsony aho izy Andriamanitra manjary sy ravoravo amin'ny zavaboary de zay le dikany le arc-en-ciel le avany eny amin'ny lanitra amin'ny baiboly koa no miteny an'izany nalefa ny avana marque en paix zany fitadiavan'Andriamanitra fa zao anefa tsy raha nandefa niny Andriamanitra de voavela ho azy ny eloko-tsika raha nanota be isika teto ambony tany enonareo zao fanazavany zao raha nanota be tsika tety ambony tany Andriamanitra mijanona ho Andriamanitra tsika mijanona olombelona de zavatra nataon'Andriamanitra de zao hoe raha za Andriamanitra midiny hoe maty reo olombelona reo fa andeha hidina ho tonga nofo de nidina ho tonga nofo aloha le zaka atsika mahita azy de naka niendriky nanao iny le tonga Jesosy Kristy iny niendrika zany de hoe le izy Andriamanitra nietry ho tonga olombelona ary nanaiky nanasatra amin'ny tongotry ny mpianatra zany mariky ny fanetretena mba fanazavanao anareo ray aman-dreny koa hoe misy taonareo rehefa mitaiza zaza de aza mipetraka ho ray aman-dreny foana mitingitingina ma ray aman-dreny fa mba midina mihitsy aloha mba manasa ny tongotry ny zanakareo zany hoe mietry ambanino izy mba azahoanareo ny fony de manao ohatra n'Andriamanitra fomba fiady koa zany raha te andresy lahatra olona ray Andriamanitra tsy nana hoe satria za Andriamanitra maditra nareo matiko daholo nareo mianakavy fa maditra de aringako azony atao zany fa tsy nanao an'izany izy fa mba hanavotako andreo maty reo raha aringako fa aleo za hidina amonjy azy tambatamba azoko moramora izy zay le jaune toko 7:9 zany hoe hitany le fahadalana fa nininitsinjerena satria Andriamanitra enonareo Andriamanitra matsy marina raha ny tena marina zany tokony tsy andefitra mihitsy Andriamanitra zao tsika miteny zao raha zao fanambadiny lahy sy ny lahy vavy sy ny vavy ny olona manambady marionnette manambady alika manambady vilany manambady voay misy an'izany any amin'ny Facebook any tokony tsy andefitra tsony zany zao Andriamanitra satria izy hoe efa tena tafakara ty ambavoriko ny fahotanareo tokony aringako nareo ny tena marina satria fahafatesana antambony ota azonareo zay fa mandefitra ihany izy aloha de zay le hoe satria tsy valiana vetivetika ozy izy ny ratsy atao de mini ihany ny olona manota ka izany raha ny tokony izy tokony amaly Andriamanitra tokony amaly fa minitsy mijery izy aleo aleo aloha tsy jereko fa ratsy zany amono raha vao mijery an'io zay nge le minitsy mijery fa tsy hoe rehefa minitsy mijery izy de hoe toizako ihany le fahotana tsy zay le izy mazava amitsika zay fa minitsy mijery fa rehefa tonga am'izay ny fotoana atserovanao tena de ozy ny tena Andriamanitra hoe zao nisy fahotanao teo efa niteny taminy hoe sambatra ny zay voavelany elo sy ny saromako ny fahotany ao le fahotanao fa ny saromako ao izy izy mba tsy amin'no ny devoly anao de saromako ao fa zao teny aminao mba tsy ho faty io fahotanao i bebaoangany io mba tsy ho saromako fotsiny ato i bebaoangany io de ndany ifony amin'Andriamanitra io fahotanao satria arovantsika fa de diaviny developpement antsika am'le fahotantsika de mba na de ao ary tena mahafinaritra be nge le fitiavan'Andriamanitra hoe zanakao io ny zanakao na de manao ratsy hoe arovanao foana io sa tsy marina ve zany arovanao izy aloha eny marina zany fa zanako foana aloha ninina ataony io de mba ohatra zany kinge Andriamanitra tena tiany engetsika de arovana na defa tsy mendrika tsony arovako ihany ianao zanako aloha fa zao kosa tonga amin'ny fanamasina ankehitriny mini zao tsika miteny zao tonga ao anatinao i bebao reo ozy izy ifony reo re zavatra fahotana nataonao reo ary tsy nanao rery ihany fa ry vokatry reto nataon'ny razambeta ty reto zay ny saritsaromako fotsiny tato de amin'ny andronao mba tapao eto amin'ny andronao am'izay io tsy toizany reto intsony zany hoe le fahotana be taty zany de nirakofan'Andriamanitra fotsiny noho ny aminao fa eo aminao ty zay bebao reto izy izy raha tsy bebahanao mantsy reo de neveritsika hoe nety foany reo zavatra nataon'ny razambeatsika reo de ny atanjona am'le fabebahana mantsy mahatonga atsika mirangirangy ny ozina na zazo koa raha sika tsy nin'ny fanapahana ozina tamin'ny voalohany za mijoro aminareo zao fa naresy lahatra tamin'ny fanapahana ozina de ny fiainanay niraikitra be mihitsy de rehefa niraikitra be mihitsy ny fiainanay de tena nahaka ozy hoe rehefa ao am' Jesosy raha anaty sy anzany zangy eo fa nyconverti nandrain'i Jesosy vavaka tendrombohatra de naka teny de niteny azy hoe ihany nanteraka ny de nantany niantso ray aman-dreny dikan'izany ozy izy misy oziny anao ozina inona raha na ntaty inona am'izay teo am'izay novadiko no nivanginy Jesosy am'le hoe ozina andrina reraka zay moa le te ozina andrina le hoe zay andrina
fa lazaiko anareo fa za efa pasteur ny tapahana ozina, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, avy mibebaka fa eniko mipoka mihitsy ny lamosiko. Pady itongotro ninitra be ohatran'izao le teo amin'ny rana valy manjaka. Ninitra ohatran'izany fa tena zay vao reko hoe fe ohatran'izany izany hoe le ozina zany de tsisy valaka mihitsy hoe mpisorotoka be ny dadanao teo aloha, de misy raha natoka any anatiny any, misy raha natoka any. Miray izy sy mamanao mazava azy fa ny raha ny lasa ao amin'ny mamanao rehefa teraka ianao taterina de misy raha ny dadanao ao aminao le toka tany aminy lasa makany aminao any. Azonareo ve zany fanazavany zany dia zany le ozina de zavatra avaty no miampita amin'le taranaka, de iny miampita de iny koa fa misy raha an'izay de miampita resaka aina, le aina mifamindry de iny am'izay no miteraka mandeha makany. Zay nge no mahatonga an'izy hoe reny zavatra rehetrarehetra eny no tapahana. Noho izany raha bangona tokana de hoe amin'ny fotoana andraisan'ny olona ray an'i Jesosy Kristy de izy am'izay no mibebaka noho ny amin'ny fahotany reto razambeany reto. Valiny eny tompoko, mandidy Jesosy hibebaka ianao, le mahatsiaro iny hoe marina zany fananoty izay rehetrarehetra. Azonareo tsara zay Jesosy ary nitondra ny eloka tsy noetiny, nitondra ny aretintsika izy fa tsy hoe nitondra ny aretiny, nitondra ny ozintsika. Zany hoe oetin'ny Jesosy le zavatra tokony oetin'le mpanota. De mba ianao zany zao solotenan'i Jesosy, de ianao zany zao mitondra an'izay anatrehan'i Jesosy hoe reto Jesosy le fahotana mianakavy tena oetiko aminao mba ho tapahana am'izay reo mba tsy anakery aminay mianakavy intsony. De zay zany ny antony manomboka eo aminao. Valiny zany tsotra ihany. Ianao zany zao ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalany tany aloha io Andriamanitra sy teo aminao, fa eo aminao mandidy anao hibebaka. Zao ny tombony ho anao. Rehefa tapaka oziny ianao de ny zanaka ao aoriananao tsy manapaka an'izay oziny efa nitapahanao intsony. Averiko de tsindriko. Raha mbola eno tsara le fanazavana, tsy mbola niteraka ohatra zao zay mivady de nitapahana ny oziny, fijangajangana fanompontsampy. Rehefa miray am'izay zay ka miteraka de tsy tapahana an'izay tsony le zanako satria efa tapaka teo aminay zay oziny zay, tsy manaranaka any amin'ny tsony, tapaka teo aminay. Fa raha ohatra kosa hoe teraka le zanako efa niteraka roa zay vao resy lahatra hoe kay ve zay nanoty hibebaka amin'ny fony, de manapaka ozina tsy tapaka ho azy ny le zanako, fa izy koa mila manapaka oziny satria efa teraka izy tao anaty fahotana no nitorotoronina anazy. Mazava kosa angamba zany fanazavany zany dikan'izany zany zay teraka tao anatin'izay de tsy maintsy manapaka ozina izy tsiraray avy. Io tsika le kristianina io ange ny tanjona verina ihany, tsy le resaka fanapahana ozina ny tena ataovy important tsy zay, fa le fibebahana ao ambadiky le fanapahana ozina. Mazava amintsika ve le fond an'le fanazavana, zany hoe raha fitinina zany de le fanapahana ozina tsy le hoe tapatapahana tsy zay ny important an'Andriamanitra, fa le hoe ianao mibebaka nahatsiaro hoe tsy mety ranga za ny fomba nrazanay zany tsy hanohy an'izany tsony za tsy hanao an'izany tsony fona aminao Andriamanitra. Eto amiko za manangatanana fa hanompo anao, fa zay taloha nakeny amin'ny dohany na nakeny amin'izao mamindraha fo fa fantatra tezitra amin'ireny, de zay mahatonga an'Andriamanitra hoe tezitra mandrakariva raha tsy bebahana izy. Ka inona ary zany hibebahanao isan'andro dikan'izany za misy fahotana mety hampatsihivin'Andriamanitra anao foana hoe nisy an'izao koa hibebao tsiraray sady tsy mahavery ny fanapahana ozina. Ino angamba fa mety mazava amin'ny 20 isan-jato zay na 10 fa raha misy tsy mazava am'izay de mba hangatao ny fanamasina. Mila manapaka ozina satria mini, zay le mini tao zany izy fa tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, fa rehefa tonga am'izay fotoana zay mandidy anao am'izay mba ninona hibebaka, zany hoe hifony reto fahotaniny teo aloha sy teo aoriany reto. Fantanina manaraka an'izay raha misy koa alefasy mihitsy fa tsy maninona, ataovy mafimafy le fantaninao. Hoe ahoana? Demoniaka le zaza. Lasa endrika biby le zaza. Zany rehefa mihetsika zany le devoly am'le zaza de lasa manao endrika biby mihitsy izy. Fomba. Miara mibebaka. Zay mihitsy. Raha vao misy fotsiny ao aminareo resy lahatra aloha, raha vao ny zaza ny marary de mivady mihitsy aloha zay no angatahan'i Jesosy any amin'ny zanany kitihany. Fa raha efa lehibe indray le zaza de misy tiany Jesosy kitihana an'le zaza. Manaraka an'izany ihany koa ny endrika mahakasika an'le hoe raha misy devoly ve ao anatiny, misy tromba ao anatiny, maninona miseho amin'ny endrika ety avelany. Tsara kosa aloha mampafantatra anareo rehetrarehetra
tsy hoe manilika le olana sy lay fahavoazana any amin'le razambe daholo akory tsika mianakavy a hoe reo zany ny tena diso eny fomba nalika ay zay zao de mazava zay mihitsiny sotra tompoko hitanareo razambeany zany a nanao an'le tromba nalika izy teo de lasa misehoatra ty am'le taranaka zay le tsy afabela mihitsy aloha le taranaka efa voalaza tao anatin'ny Andriamanitra mihitsy ny efa antena zany hoe raha ohatsy nareo sy ka manompo sampy any amin'ny didi folon'Andriamanitra de amaly ny elokareo aminao sy amin'ny zanakao sy amin'ny zafinao sy amin'ny zafy kitrikelinao ao izy misy an'izany ny didi folon'Andriamanitra zany zany hoe valian'Andriamanitra amandra-panaikin'le taranaka ao fa mpanotonareo ny tanjon'Andriamanitra zany de hoe mba ahatonga an'ireto taranak'ireo ahatsiaro ny fahotany de asehoko amin'ny taranany reto dikan'izany le taranaka nge tsy hoe faly ampijaly Andriamanitra Andriamanitra ne tsy faly am'le fahoritsika fa ny tanjon'Andriamanitra de ahatonga antsika ahatsapa hoe tsy mety kosa raha ngaza nataondraza zay tsy hanao an'izany tsony de zay nge natonga ny josoanana hoe fidinareo anio ary zay ho Andriamanitra tokonareo fa za kosa ozy de ahoana ny teneniny raha za sy ny ankona kosa de ahoana anompo an Jehovah izahay zany zao ny anazy tromba nalika de mifindrany amin'le taranaka de le izy somary tsindriko ihany tsy voatery foana hoe le razambe teo aloha fa na ianao koa ary de ny fahotana rehetra zany de tsara raisinareo noty ny fahotana rehetra na nataon'ny razambe na nataoko de tsy maintsy miteraka ozona zany hoe ny vokatry ny fahotana zany de ozona raha zavatra ambolena zany ka maniry de hoe manoty ianao de tsy maintsy misy vokatra ka mivokatra le izy de ny ozona nanoty Adamaseva tao amin'ny Saedena nandika ny lalàn'Andriamanitra izy tonga de ny ozona latsaka hoe ianao raha miteraka ary vehivavy amin'ny fahoriana ianao ry lehilahy de amin'ny atsembohan'ny tavanao hitanao le vokatry lay fahotana tonga de nisy vokany de fahafatesana ny tambin'ny ota izany fa misy ny tambin'le zavatra ataontsika tsy eo ny eo de zay mahatonga ny olona manararoatra manota satria misy tsy eo ny eo mantsy mety nanoty ena zay aizako hoe zay zao hatramin'izay nanodikodim-bola atao amin'ny fanjakana ka tsy naninona zay atreo aloha tsy maninona atreo tsy maninona zay nananamana mihitsy tao alarobia zanaka olona mahitahita zany natrongisiny zany raha ny tranonao de avita mihitsy hoe navidina amin'ny kilao raha mifatinareo zavatra nisy zany fantatray tena samy teny an'zany olona tao amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny fotoan'androny maty am'izay le dadany aveo rehefa aveo taranandretrarehetra nanana ny olona kakay am'izay fa amitsika miteny zao zay 4 miera mbola manakarena nataon'ny olona fairano am'izay ny taranany azonao le zava-misy zay nataony tamin'ny fahavelon'ny dadany taranany am'izay tsy namelan'ny olona zany hoe le motsy le fiteneny tody moa tsy mity fa ny atao ihany koa no miveriny de tena nahita faisana ny taranany ny trano nydonginy olona de fa lasan'ny olona izy rehetrarehetra tsy nanana tena hoe tsy nanana nataon'ny olona fairano tia natongavana am'izany reny fona raha miteny am'tenareo tsisy resaka za tena tsy tia mamiditra politika mihitsy reny zava-misy amin'ny fireneny reny le misy antony daholo hoe reny le hoe mahita amiko zao ny tsenanao ianao nanorona le tsena firy tomaty nanao an'iny ndray mpimaso lasa lavenina le izy misy antony daholo reny ohatran' reny zany le Andriamanitra miditra ntsehatra mamela zavatra tsy apozinao ane miliary io androany tsy hitanao zany olona hoe nitahiry vola amina million fa ndray andro tonga de maintrano may tao ny éponge ray manontolo ny azo ray manontolo hatramin'ny vola tao an-trano amina million tonga de vato boribory ny ala teo mirea nefa zany nidehaka mihitsy hoe tsy malany le ty mivolanay ny fona azafady Jesosy fa atao am-piangonana fa nafirana raha mivolanay tsy lany zany nataon'izany ranga zany maty zany boby zany tamin'ny andro ny FRS reny tam'izany azafady fa tamin'ny andro ny filoham-pirenena teo aloha misy an'izany FRS zany fa zany miady tonga de solarana ny vola inona teny tiany atsasany tiany ana fa zay am'izany farombaka vola teny Akazomanga ohatr' zany ataon'izany miady izy zaraina mboty fotsy
tiany anao tiany ana avy ndray rehefa miombona mividy vaovao ndray vidy vilia vaovao mividy ohatra zany foana amin'ny fiainany tena mivolany lalalaoviny fa zany niatra tamin'izany nisy olona ray koa ny asa-piasany gara iny koa nanam-pananaka reny tena nyrehare mihitsy tamin'ny resaka reny inona koa nanafongorana azy tao anatin'izany firiariany zany a nikatona tamin'izany a fahitiny lasany tsy nisy teto Madagasikara tahiry lasany tao an-trano amin'izay ngarainy nanao varotra inona moa le varovaro maizina amin'ny andro alina misy mampidina lasantsy ny tarafina amin'ny briquet ao jereny ianao mieritreritra adala zany io zany fa rehefa tena mandinga io sainio tsy ao atsainao tsony pia may tsisy azo ny raisina ny tranony tonga de mahitra ny ambony hatrany ambany tsisy azo ny raisiny de para zéro boribory tonga de nivadika ohatra ny 4 hitanao amin'izany zany le hoe tsika zany mila mahalala fa Andriamanitra kory tsy mikipy amin'ireny fahotana ataontsika ireny fa mame occasion foana Andriamanitra ibebahana sange gaga amin'ny olona hoe maninona raha hoan'ny olona ny tsy liana amin'ny fotoana ohatran'izao hoe fa ny olona mieritreritra hoe hiasa zay mba hanakarena hiasa zay mba de zay tsara tsy ratsy fa tena mila miasa ny olona fa azadiny fa raha olona misy oziny ianao miasa any de zay azonao an'io de laninao rariva ihany na rapitso ny hoanina androany ary efa maly efa de fampitediavana mbolo tediavana rapitso sy ny ravaka pitso zany inge io hoe dikan'izany a araky ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitahiany Jehova no mampanakarena tena miasa tsy maintsy miasa sika tsisy an'izany hoe fitahiany Jehova mampanakarena de atory eo am-pandrina de mirorozaka vany ny vola makarena tsisy an'izany fa le fitahiana teneny de hoe rehefa miasa ianao de tahian'Andriamanitra am'le asa zay ataonao mazava aminareo zay a fa le fitahiana no manokatra lalana noho izany zany a tsy marina zany le filazana hoe zay atao rehetrarehetra eny izy pastera tsisy an'izany a zay io raha nina ataonao eo any a zay arakarak' zay ataony tsiraray avy any a de zay ataonao eny tsisy valy zany io fa aza minomino an'izany hoe fanapahana oziny fa misy olona man tsy manao an'izany mihitsy na de samy FVM koa raha misy olona tsy mino an'izany fanapahana oziny zany zaho zay zara lahy tsy mifanditra aminao amin'izany a fa za tsy nampianarina hoe zao mifanapaha fa ny ainako zany hoa ny ainako mihitsy zany hoe nefa nitantaraiko letsy firy taona ve ranga zara nahita moto anankiray firy taona maky 36 mba nananako 7 taona nampitandrina ana tenako an'Andriamanitra hoe zao koa ve manompo anao Jesosy zaho a tena tsy ala aminao mandrakizay a fa tena reraka kosa Jesosy a de nataon'le ramatoa tetsy amin'ny varavarana tetsy mihitsy zay no nyresaka hoe vadiko eny tsy maharesy lahatra anazy ivavaka ny fahitananao hoe fa inona ho any abeko isa ninona zany tsy maharesy lahatra anazy ka nyresaka zay mivady hoe mba manompo ianao tsy mba ohatra ny paster Josie Alain ozy izy le ramatoa de izy le rangay zany mihitsy ny tsy vavako le paster Josie Alain tenenao a firy taona nahitako an'iny a tsy nahita an'ina fa tsy tamin'ny moto menamena kely iny hatramin'izay nahitako anazy tantara tena nisy ary mbola namerina zany fantelo ny angamba androany taminareo fa niala teo any raingirangy modintsika zany veriny eny fa niala avy eo antodika teto any nandoalika ny tomany Jesosy a tena tsy fitity anakareny tiry Jesosy a fa tena raha zany ko zao a normal neny olona hoa hoe anao hita miala maraina manenao koa mody a amin'ny alina efa maneno hoho nefa ianao a tsy mitondra ninina ohatrany iny foana isan'andro san'andro de za miteny aminao fa nijetilisa nge ianao fitaratra jereny aloha ianao aloha nitazanina zay lefa resantsika isan'andro izy de mitazana foana isan'andro ireo fahavalo mba hopotika tazana anao izy ka rehefa hitany me mandrosana tsy hoe ohatra maharesy lahatra le fivavahana satria ianao nge baiboly mivelatsy ianao fe miteny mitandriamanitra nefa ny skobidionao raha goka be ny ao amin'ny faladiana ahoana aritikina izy raha ve ho resy lahatra any amin'izany tsy marina ve zany teneniko aminareo zany aloha ny vavolombelony mpiasako nge ny bainge misy fitoriany zay hoe tsy mitovy tsy misy ina moa profo de zany tomany teto Jesosy a tena marina zany Jesosy a normal le rangao raha tsy meko tsiny izy satria za zany no hitany isan'andro reny ao amin'ny radio hoe iny raha tena fantatra ohatran'izao nefa fiainany ary tsy miova mihitsy de tsy nametsiny azy a fa zao tsy le ranga meko tsiny na Jesosy meko tsiny fa nantany hoe inona raha zany Jesosy mahatonga an'izao zay mila mba fianarana ataonareo zay rehefa misy zavatra mitranga aza malaky mametsiny olona mametsiny fitondram-panjakany mametsiny an'izao mametsiny mpanohatra fa ianao aloha ny mandiny tena fa na miakatra ohatra iny na raha mividina gazoalina sy lasantsy raha manompo ianao ataony tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra ianao ara-baiboly nge zany ataoko samihafa ny any maninona manompo sy ny tsy ainy manandratra anao anatin'io olana be io ainy nampitsingevana amin'ny petera teo ambonin'ny rano be rehefa nandeha petera kaona tsy hainy mampitsingevana anao anatin'ny olana be io ainy nge ny olona miletika efa ianao rery no mitsingevany oay mitsingevana paster eo de isy tena angamba izy maivana kely loatra mahatonga azy mitsingevana angambany
ko maivana satria ny nofo tsy maintsy miena fa mifanahy tsy maintsy misandratra mazava amitsika fa izy mifanazavana zany de teo no natonga nanay le vavaka tendrombohitra sy alimbavaka nanaovako défi tao am-piangonana hoe alimbavaka tao amin'ny apita zao miara-mahanitsika zao hitanareo fa tsy nanana fa tsy motora io hatramin'izay fa zao anao défi fa araka ny teny eo amin'ny Jakoba hoe Eli de olona mitovy amiko ihany tanana roa maso roa za tsy anaiky fa hidongy amin'ny Jesosy manomboka androany de nanao alimbavaka zay nanomboka teo na eno an'izany daholo de ambomandroso ray manontolo ny tenenako miara-manitra zay mifikitra tamin'ny farany izy ny tompo de ahita amin'ny famonjeny nandeha moa zay niara-mivavaka fa misy ihany rarakopany eny an-dalana eny vao tsy mahatra fa inona moa fizahan-toetra kely de miverin-dalana misorotoka mijangajanga tsy hoe nareo mora miveriverin-dalana reny tsy tavavoaka lavitra zany nareo nareo mandeha kely de miletika de mandeha kely de miletika fa zay maharitra tamin'ny farany novonjeny de zany namanginy tonga de nanapaka ozina sy ny sisa rehetrarehetra zay tsy tansaiko aminareo tsony hoe inona mivokatra taty arina fa zay efa iarahanareo mahita tsy mba hitanareo ohatry ny tahin'Andriamanitra ve mipoziko zao sa mbola mahantra kely ave manahoana poziko zao nama miantso allo entsoka fa mba misy zany zany nge isorana na de tsy hoe tonga de milliardaire be ary miainga mikely aloha vao mba mielehibe zay nge taloha nankolona izy mandeha amika zay nge nankolona akanjo ary nge taloha le efa mialaala kely tony lobaka ray ny fandimbiasana anatin'ny herinandro roa miova ray de iny ray de iny ihany foana ny diliriny zany ny fiainana eto tsy mba nananakiraro afa-tsy anankiray zay diriky kely zay efa goka mandeha de iny mankampiangona de iny matory sisany tsy nitondrako an'izay kiraro zay marina nge zany iny foana zany teneko anay 10 ny ao an-trano fandimbiasana vadiko anay ataovy lasantsy za manao hoe ataovy sakafo atoandro izy ataovy lasantsy ataovy sakafo ataovy lasantsy ataovy mafy nge zany de verinao mora ve miaina an'izany marina fa mampimeanareo zany fa tsy mora ny ainany zany inge tena mafy mieritreritra hoe ianao andeha anompo za Jesosy tsy andeha angalatra za nge tsy andeha makitrano hoe hitoro ny filazany tsara nefa misofo raha atao trano de ohatrany tsy marina ho ale hoe lasa ohatrany hoe manompo ampisetona nefa ianao nyteny hoe hatramin'izay niarahanareo tamiko moa fa nisy nampahory anareo zay mianakavy mamaly hoe tsisy zany daholo nefa rehefa jerena ka olona ory kely daholo izy rehetrarehetra ao an-tranao de zay na tonga resy lahatra hoe tapahako any raha zay ozin-drazany zany de nitapahana ny ozina nanaovana asana délivrance de mba ataovy zany marina fa mety tsy tena mbola araka le eritreretinareo ny fiainako na ny fiainanao fa raha manaiky tsy alatra amin'ny farana ngena de ifakahitany etsika zaho aroapolo am'zato taona vao maty fa mbola eo ntsika tena nahoana amin'ny fiafarana de am'izany tsika eo ntsika raha manaiky tonareo androany afaka miovy fiainan'io afaka miova ka mety sa tsy mety ay raha mety ataovy mafy nitehaka ho an'i Jesosy ary tapao le oziny veriko ihany tapao ny fanapahana défi bebana lalina mifona Jesosy tsy hanao famadihan-drazana zany tsony fona Jesosy tsy andevina tavonjazy eo tokoa nambaravarana zany tsony fona Jesosy tsy hinana zany lohatsitsinjazy zany tsony tsy hanao an'izany volondoha asina bombo hoaniny zany tsony tsy hanao an'izany ina koa ny fampotsamy zay fantatra rehetrarehetra tsy hamerina an'izany fomba ndrazana zay efa hita fa ratsy teo zany tsony fa reny mampisariny pordamba tonga Andriamanitra na metaleta anao meko taleta 10 ianao meko taleta 5 ianao meko taleta ray le mena taleta ray tezitra ty ve mba taleta mena anaty aloha ty aleviko anatany de asitriko any fonosiny mosara izy de nalefiny tanatany tonga am'izay mizaha taleta izy anao 10 soa zany apiko 10 ianao aizy anao 10 lasa 10 ampinany ianao ary ianao kosa ny anavy anakiray mba menao ana ny anavy efa naleviko Andriamanitra za zao tsy nampiava naleviko ay or zareo ala ho amina de nkely ananany ary de omeo andreto efa manandreto tahaka zay ny mifananako tsy maninona raha nomenao mpampiasa vola farafaratsiny na ninona nalevinao ka tsy zany nge Jesosy alay fotsiny de ameo andreto efa manandreto de jereo fa Madagasikara nge nitratra am'izany le taleta kely efa mba nanana ny malagasy nalainy de mifonosany mosara be fonosan'le mosara be lamba mena de nasitiny any anaty tany any am-pasanany de nanao hoe baibay ravola baibay ravola bababay baibay de baibay ravola nalevina ny taleta ny malagasy nalevina ao am-pasana ny famadihan-drazana ny ka fandevenana taleta vola tokony ho ampiasaina ho an'ny velona na totonao amin'ny maty de Andriamanitra iza moa no faly ao anatin'izany ay vola meko anao nalefanao any amin'ny maty tsy malala mafana eriny 4 mitsy mangatsika tsy mianao maty efa tsy malala ninina ny esoriny amin'ny malagasy ndray de meny karana sinosinomy vola kehitriny zao sisa ny afaratsika mianakavy zany nge oziny eto Madagasikara io sao de verinao fa tonga ho azy raha mifahantrana
na izy ary nitonga na oentina maketo ary amin'ny filoam-pirenena amerikana hitondra nyity Madagasikara ty raha mbola le toetsena mpanompo sampy tsy mandroso zany mihitsy io zany nge zavatra misy zany tsy le mpitondra tsy mpitondra tsy mahay fa le vandy malagasy mihitsy nefa latsaka de zay na tonga an Jesosy andao vonjeny Madagasikara asina fifoazana ao Madagasikara tsika zao nge zany iza hoe zany atsangano izy zany ny tanany hoe iza za zao zany hoe iza za zao zao rahalahy tsika tsy andany andro eto tany nanandrano tsy manana fotoan'olona nina am'izany koa ary nanareo koa raha fantatry fa olona miasa fa andao ty rehefa tena atao de andao tena atao rehefa hoe hivavaka de andao tena hivavaka fa tsy vavaka masiratsira tsy ataniny tsy aparafara de mahantra kristianina eny fa mahantra sahirana laveny foana tsy napana tena fahantrana Salame 112 jerenareo angakanga navadio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy napana tena zany Andriamanitra fa aleo meko anareo ny teny fikasana amin'ny anaran'i Jesosy Salame 112 page 562 zany na 220 sy 500 zao le teny amin'ny Salame 112 eo manao hoe Alléluia sambatra ny olona zay matahotra an Jehova sady makasitraka ny didiny indrindra ahery ambonin'ny tany ny zanany ho tahina ny taranakiny marina fananana sy arena no ao an-tranony zany tokony izy tsy milaza ndray zany hoe fangany FVM lasa materialiste non tsy zay le resaka fa hita soritra eny amin'ny fiainan'ny olona ny fitahiany Jehova ny fanahany tahaka ny anambinana ny fanahanao no anambinana ny tenanao zany hoe tsy lozika raha ambinana ara-panahy ny olona fa mahantra ranofo tsisy an'izany ao amin'ny baiboly fa plus anao mandroso ara-panahy mandroso any koa ny ara-bolanao mazava amintsika ve zany de raha teo tahina zany de le fiainam-panahy mihitsy no mila atao karakaraina aloha satria le fanahy no miona amin'Andriamanitra zany Andriamanitra fanahy zany inge hoa zay rehefa nitantara taminao hoe ahoan'Andriamanitra nahitana vola hividanana tanana ohatriny tonga de izy Andriamanitra tamin'le raha lampanompo sampy nivafo zay hoe aza saina misahirana mivatra be paster andany izy manao asevy manao vavaka tendrombohatra intelo zay nanao vavaka tendrombohatra ny andro fahatelo vao vita mivavaka tendrombohatra naneny telefone paster iny misy vola 70 millions hoeto hividanana ny taninareo de na 70 millions zay ny andro niny tamin'ny vavaka tendrombohatra fahatelo fa nantanen'Andriamanitra am'izay hoe fa ahoan'Andriamanitra natonga an'izany de izy Andriamanitra satria nareo na nitarina taty amiko vavaka nataonareo tonga ty amiko de zany no mikasika an'le olona hoe enao manambola ameo reo olona reo ay zany mivavaka de mikasika an'Andriamanitra de Andriamanitra am'izay no manetsika ny olona tsiraray avy amatsy anao manokana eny fa nanjetilisa ary de asainy mamatsy anao fa Andriamanitra ny teny raha akasitrahan Jehova lalan'ny olona na ny fahavalony ary ampiavaniny aminazy izy baiboly no miteny an'izany ao noho izany rahalahy tena ataovy zay atonga anao ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny fiainana tsy ratsy ho amin'ny vatra be tsy ratsy ny tombola tombovavy sy ndretrarehetra io fa tsy reny ny tena mampandroso fa amafiso mihitsy aloha le ara-panahintsika amafiso ny ara-panahintsika hoa fa raha mitoy zao averiko fanjatony eto fa anao sevaly de bois masina ny FVM aorinao ary efa manam-po an'izany mihitsy loto masiny rami masiny zany ny afaratsika io satria le vola tsinona mamay be mitady anazy de hitatra am'izay mazava amintsika zay fa le fiainana ara-panahy inarany tonga de atao fa mirositsika tonga de lesona fa mandeha be koa ny fotoana efa nanombotsika teo ny ataotsika de zao atongavana am'izany dinky zany satria mandeha ny lerantsika reto avy voalohany am'izany mila tsy maintsy miheno tenin'Andriamanitra aloha ny olona reto zany ny dingan'ny fanafahana mila raisy tsara reto an'le olona misy de vola ty misy an'izao reto paster mila miheno tenin'Andriamanitra aloha ny olona voalohany indrindra satria ny tenin'Andriamanitra tsiny no afaka mampibebaka ny olona anankiray araka ny voalaza amin'ny Salamo 7:120 raisinoty zany tsy misy olona afaka mibebaka raha tsy nandre na mahalala tenin'Andriamanitra izy satria ny tenin'Andriamanitra tsy izy akory fa Andriamanitra miteny jauna toko voalohany andininy voalohany aloha nijerevinareo tsy sokafana tsony jauna toko voalohany andininy voalohany de manao hoe tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra dikan'izany zany le teny mira Andriamanitra le teny ka raha vao tsy maheno tenin'Andriamanitra ny olona ray tsy afaka mibebaka izy ny tenin'Andriamanitra zany de tahaka ny fitaratra anankiray izahan'ny olona ny toetrany zay mahatonga ny rehefa mitory teny ianao de aza mitory tena fa mitory teny ny atao hoe mitory tena de ianao ny re natory teny fa tsy Andriamanitra ny mitory teny de hoe tenin'Andriamanitra ny toriana ambara sy valazaina amin'ny vahoaka ka ny tenin'Andriamanitra de tahaka ny fitaratra alefa aloha le teny tahaka ny tamin'ny herin'ny androany zao de nalefa ny teny de resy lahatrinareo
de rehefa hita ny teny hoe mahakasika ny toka reto ny tsy tian'Andriamanitra mahakasika ny toka ay ve de mandray notinareo hoe zay zany. Mahakasika ny paraky reto ny tsy tian'Andriamanitra ay ve mahakasika ny famadihan-drazana reto de raisinareo. Apartiran'iny no ahafahanao mibebaka hoe ay ve nampaleno an'Andriamanitra tsy nety taminy. Fa misy olona ngena fifoazana ary mbola manaonao foana rehefa tsy mahalala tenin'Andriamanitra. Tahaka an'le olona nanontany hoe mety ve pastera ny mibata entana amin'ny andro talata nefa izy mpiandry. Manontany anareo a mety ve sa tsy mety mibata entana amin'ny andro talata satria ny talata hono grobaka ka so manahirana zay ka grobaka amin'ny jetlis zany ao fa talata zoli aminareo zany de tsy mena tsiny satria mety tsy ampy loatra lay fahalalana tao anatiny tsy mifametsiny fa andao mifanampy zay koa ny tanjony. Mbola nisy nanontany anao tamin'ny fakomaly de ahoana zany pastera le tavonjazato fa ianao aiza za ty arivo mamo ianao iny za mpiandry a pastera ka ahoana moa tsy alalanao atao aiza le tavony ka ianao ny teny tsy mety. Non, tsy za no miteny an'izany fa amin'ny baiboly no miteny an'izany tsy mety ny mifanompontsampy aza mampandelana sy rehetrarehetra. Variana hoe ay koa mbola tseny fa tsy olona nanefa zany fa atoro izy. Hitanao tsy atao tokoana-baravaranareo iny fa live de na iny aleveno any atsahany fotsiny na tsy haiko na doro fa tamin'ny anao any doroko tamiko tay samy miala tsisy hoe rehefa mierika ony de gila ny zaza zanako dimy tsisy gila na anankiray ary nefa zany tangina moto nierika misy moto avy any rina any tsisy nandeha ka zay le teneniko hoe rehefa tsy ampy ny fahalalana de lasa manaonao fontsika. Mazava aminareo de aleo ny tena tsy nihevitrareo na nihevitry ny ilainareo tsy hoe pastera inona ny hevitreo manoloana zao non fa hoe inona ny hevitry ny baiboly de ny baiboly any ny anarana fa tsy ny hevitry ny olona hoe raha ny hevitrinareo zao de inona mety ve zao tsy mety ve zao mety tsy zany tsy mila miady hevitra amin'izany fa ny hevitry ny baiboly no enona de ampy zay. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra aloha mila alefa zany zay le ao amin'ny jauna toko voalohany de ny salamo fafito amby zato andin'ny faharoapolo no misy an'izany rehetrarehetra zany sy ny inona koa zany Matio toko fahavalo andin'ny fahenina amby folo mahakasika an'le hoe ny tenin'Andriamanitra aloha no omena zany. Voarenareo ve zany salamo 67:20 de Matio 8:16 de Hebreo toko voalohany andin'ny fahatelo. Hebreo toko voalohany andin'ny fahatelo. Mila mieny mazoto mieny tenin'Andriamanitra aloha zany tsika mazoto ao ve de tsy zay olona enoko tsy zay olona miteny tenin'Andriamanitra rehetra koa de marina daholo zay lazainy fa zay natonga an'le teny any amin'ny epistily hoe fantoem-panahy zareo tao Bery de tsara lavitra noho ny tao Tesalonika satria zareo nazoto nandinika ny soratra masina isan'andro na marina zany na tsy. Rehefa misy mitoroteny ohatran'izao ataoko zao na misy mampianatra anareo na ito tany nanandrano ary aza mihinana ambolony zany nareo fa na ny samiraka samy pasteur ary mbola samy manana ny fampianarany fa ny atao de hoe alaina amin'ny baiboly de hoe tiniako zany hoe zany tokoa ve ny atao amin'ny baiboly sa tsy zany. Misy fiangonana kristianina milaza hoe tsy ilaina intsony ny fahabebahana fa rehefa zanak'Andriamanitra tsy manota intsony de tsy mila mibebaka intsony. Marina ve zany sa tsy marina? Tanao zany de mila mandinika tsara zany tsika hoe marina ve zany. Misy koa ny olona milaza hoe za zao Jesosy efa tonga ty atany io mila mieno ananareo fa zany Jesosy zao za nalaina menaka de atao teto amin'ny lohako de naifika tato amin'ny lohako de lasa Jesosy za io zao de mandeha amin'izay masina de tenenina le apôstôly ny anarany. Misy an'izany nge to Madagasikara so de tsy fantatrareo zany de miondrika ny olona rehefa mandalo le Jesosy de mandeha ambony tapis mena mihitsy le Jesosy miaraka amin'ny satroka sy ny akanjo mena ambony ambany de miondrika de manoroka ny tanany sady mandeha any mifanatitra tonga de alefaso ataovy zay azo ny tananareo atao zany hoe raha vao tsy mitandriny tsika de voavily. Misy mpampianatra koa milaza hoe ny anaran'i Jesosy efa tsy Jesosy zany tsony efa devoly io Jesosy io sy ny rehetrarehetra fa ny anarany efa lasa zao ny anarany sy ny sisa rehetrarehetra reny mila tandremana. Noho izany zany de mila mazoto mandinika ny soratra masina isan'andro. Mazava aloha hatreo dikan'izany ilaina sa tsy ilaina mianatra soratra masina? Aza manateny ianao hoe tongeto anapaka ozina fotsiny de ho tapatapahana fotsiny le oziny. Enonareo tsara problema be tompoko
ny manapatapaka ozina sy manao délivrance sasampanafana reo vao tsy miorina ny olona anankiray. Olona na be io. Raha zanareo tsy mandroaka devoly aloha raha tsy miorina tsara. Fa misy fiteny zay hoe mamomby biby tsy mahafaty iviteran'ny rambony. Fa marina koa zany ka raha baiboly. Andao jerevinareo tsara Timothée ty fa amenanareo le fampitandremana. Tonga antsika tena iorina tsara hoe ay ve zany pasteur Matthieu. Ao vakio ny Matthieu ary filazantsara ao Matthieu toko fa 12. Inona zany ny tena loza miandra raha vao tsy miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona nefa ny mandrokandroka devoly, mandeha manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa mandroka devoly. Ao Matthieu toko 12 misy anankiroa izy ihany fa io raha io aloha meko anareo. Misy le zanaka Skeva nandroka devoly any tonga de nataony devoly miboridana mihitsy ry zareo tao anatin'izany. Ao ary Matthieu 12:43 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mivoaka amin'ny olona. Ao 12:43 mahita ve sa tsy mahita? Lasa nileratsika. 12:43 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mivoaka amin'ny olona mifanahy maloto de maninona? De mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana fa tsy mahita. De hoy izy de any amin'ny trango zay nivoako ary noho ny tonga izy de maninona ozy izy? Hita amin'ny fafoana ny trano sady voafafa no voavoatra. Hitanareo jerevo tsara le ozy reneny tatsy maka ny endriky ny alika le zanako. Za tompoko tamin'ny délivrena de manao biby lava. De tena mandeha amin'io tany io mihitsy tena manao biby lava mandeha mihitsy nahita an'izany mpiandra manjakaray. De mivadika rajako ndray satria za eo nanao kung fu rehefa manao kung fu mantsy de mampiditra ny fanahany reny biby rehetrarehetra reny. Ny tromba de fampidirana fanahy hafa ao anatin'ny olona. Azavaiko aminareo mazava tsara rehefa nanazava an'izany teto fa tsy mampaninona ny mamerimberina mba ampiletika tsara an'le izy. Ny olona mantsy rehefa ampidirana tromba de alana zanahary. Alana zany le ambin'Andriamanitra kely tavela ao anatin'le fanahan'Andriamanitra tavela ao le zanahary grand zaid. De aveo rehefa afaka iny de torana le olona de le corps corporel le vatana ivelany sy le sain'le olona ilain'le devoly de ampidirina am'izay le zanahary le teneninao io, le tromba ny teneninao, le tromba na liko io na tromba na nini iny ampidirinao de miditra ao anatin'le olona iny. De iny le fanahy iny lasa possédé le olona. Zany hoe le fanahy zany no mitondra an'le olona satria le vatana no ilain'le fanahy. Ny fanahy de tsy manana vatana. De faly be izy reo vao mahita vatana azo ampiasaina. De zarany devoly ary misy vatana azo ny ampiasaina mba ahafahany manipulena am'izay tiavany anazy. Ka raha fanahana alika le niditra atao de le vatany mihitsy miformeny anaraka an'le alika zay ao anatiny ao. De ataony mivovoatry ny alika. Atao manao zay tiany rehetrarehetra eo raha biby lava de manao ohatra ny biby lava mihitsy le olona. Noho izany zany tena grave be io resaka mampilipiditra fanahy io. Ny fanahy compatible, zay nga manao anazavana azy. Ny fanahy compatible amin'ny vatan'ny olona de ny fanahin'i Jehovah irery ihany. Satria rehefa mivolavolaina ny olona de nasian'Andriamanitra fofinaina, fo atao anatiny tao de lasa olo mbelona izy. Dikan'izany raha ny olona ray no asiana fanahana devoly de tsy compatible amin'ny vatan'le olona le fanahana devoly de tsy zakan'le vatana de mahatonga an'le vatana mintsinitra be hoe satria tsy mifanaraka. De tsisy valaka amin'ny DCV asiana moterana camion de ohatra za mihitsy. Manahoana raha ny 4 elanareo asiana moterana camion mandeha sa tsy mandeha? Mandeha sa tsy mandeha? Tonga de mifitetaka zara raha mandeha raha andeha ary. De ny vatan'ny olona ohatran'izany tsy mazaka an'le fanahana devoly de tonga de mintsinitra. De zay mahatonga an'izy hoe démoniaka le olona. Na teo démoniaka zany de hoe mietsika le devoly ao anatiny zay tsy mifanaraka am'le vatana. De iny hitanao miteniteny ratsy de manao zay tiana atao mivadika. De raha lehilahy izy raha vehivavy izy de mivadika hoe zany andrenam-ponimerina tonga eto andro andry ilaza aminao fenao mamparary. De miteny tena lehilahy mihitsy le fanahy ao anatiny iny teny iny. De mivadika ohatry ny alika le olona, vadika biby le olona. Zay zany maharatsiratsy an'ireny hoe ny fanahy io be de be ny ahafaha miditra. Tonga de fa sady mampiditra ihany zany le délivrance. Be de be ny lalana ahafahany miditra. Raha vao mijery film mamofady pornographie fotsiny de efa mi-exposé mivatako amin'ny fanahana fijangajangana. Misy varavarana sokafako ao de le fanahy vao amin'ny tele ao tonga de mitsambikina anatin'ny masoko. Le fanahy janga be ao
de iny am'izay mapetsika amin'ny vatako te hitady an'iny zavatra iny am'izay ka na mety sanatry ny zanako ny nanabaviko ny eo rehefa tena metsika iny fanahy iny de tsy fantatra ntsony hoe izy io fa sarony ianao de lasa io iraisanao am'izay. Zay ny mahatonga an'le hoe nisy lehilahy ony dadabe nanolana ny zavikeliny na ny dadatoany nanolana ny zanany lozika ireny satria nisy zavatra nijereny de niditra ao anatiny de tsy tanany iny de nataony zay filanany lany iny vita am'izay de ozy le devoly vita mahay za mihitsy ny devoly ka tena za mihitsy asainy ataonao le fahotany fa ite hafany am'izay anao de latsainy am'izay anao rehefa avy eo latsainy asainy vonoy ny mamanao aloha vonoy le tia io ve de io manakatsakana vonoy de miditra anao le tezitra iny de misokatra amin'ny vonoa miditra le devoly mpamon'olona am'izay vonoy io raisy ho antso mandreraka mihitsy ty mamy ty zara profesa tatao an'izany ianao raha mandreraka zia tonga de apily le devoly mihitsy zany le tsy maty tsara mihitsy am'izay miala avy eo am'izay iny maty am'izay le reny any amponja am'izay de ozy mahay mamono mama mihitsy adala le tsela tsy mila zany tsy adala adalela mandra-pahafaty la ato foana tsy adala karta de ozy nikazy lasa adaly le ry matoa azy lasa adala misy zavatra miteny eo aminy fanareo tsy mahita reny adala mandendeny andalany reny misy miresaka aminy fanareo tsy mahita teniteny asikasala misy miteny nareo mety tena adala ekena misy ny atao hoe verisainy tsy tomombana tsara fa reny misy fanahy miresaka eo akaikiny eo zany hoe nendreny zany efa be loatra le devoly eo anatiny de tsy zakan'le vatany tsony fa ny aza tino tsy ny demoniaka mihetsika devoly ohatran'ireny ihany atao hoe adala na hoe mihetsika devoly fa tsika koa misy fotoana misy devoly eo anatsika eo fa izy fotsiny tsy miseho manifeste be ohatriny reny fa ndraindray ohatra rehefa tezitra de zay izy vao mihetsika ty anatiko rehefa tezitra zay hoe za kosa tsy zakako zany de maneho ny adalany am'izay le mpiandry za ony de za de mitabataba eo kelikely toy izy satana hoe mitabataba mpiandry zafady tsotso mifona fa tsy napoziko mihitsy iny tena tsy napozy nefany nanome fitoerana ho an'ny devoly io zany nanareo koa ary de mahalala an'izany misy olona indray misy devoly kanina be mihitsiny vao mahita hanina de niangirapaka ihany mihinana niangirapaka de vao hita ny zaza fa manina mama mangalapina na manandratsira anaka fa tsy mangalapina zany ka fa rehefa ny ankizy mantsy mihinana de mangalapinana fa rehefa ny lehibe de mba manandratsira izy za mantsy zany koa mantsy fomba fiala daholo zany de fa misy devoly any ao de zay koa mahatonga an'le hoe misy olona surtout izy taloha zay mahatonga hoe tsy maintsy delivrena foana nareo atao asa-panafahana de misy trano toka ao anatiny ao de rehefa misy trano toka ao izy niala toka ray volana roa volana etsehana ndray le trano toka etian'ny devoly te hitady an'le toka ndray izy ohatrany te hisotra vao maheno de lasa mihinana ho azy zay vao mahita an'le olona misotro rakorakoraka de te hisotra satria le trano toka tsy afaka ao anatiny de zay ny antony hoe ahafahana aloha le olona delivrena alana mihitsy aloha le trano toka niala ny trano toka ny trano tsy gara ao anatiko rehetrarehetra trano na fijangajangana ny an'i jesosy zao ny fitiavam-bola tao amin'ny tempoly tsy nalahany fotsiny ny fanazerany niditra tao tempoly tonga de ria ozy Petera rapy eo ny olona ngefa tsy tiantsika mbola ampianao zao ao ianao Petera arodako reto ny olona tia vola tsy roahana de volombola fa azerany latabatra ny fitiavam-bola ao anatin'ny fony ao zany koa ka mifandroahana andreny azera amin'ny anarany Jesosy ny fitiavam-bola ao anatin'ny fony ao satria misy olona nampiandry ary tia vola vao manao de vola manao asa de vola tsy mandeha raha tsy vola misy fitiavam-bola ao anatiny ao mazava aminareo ve zany de azera mihitsy tsy alana fotsiny fa azera tsy arina intsony de efa nampianatra tetitsika hoe ny fahatezerana ny alahelo ny fahakovinany reny de tsy roahana fotsiny satria androkotsika rehefa avy eo fa omena lalana atao inona hoe re olona inona mena lalana fahatezerana tsy hoe roahana izy tsy ny tena hoe roahiny fahatezerana fa omena lalana satria amafisina ihany satria tonga maro ianareo androany tezitra anao de nisokatra ny fonao niditra ao anatin'ny fonao le hatezerana de niziriziry am'izay le fonao de calmant fotsiny de calme kely fa avy eo miverina ihany ilay palpitation le anao ohatra maremilemy iny ny tany ilany akavia le vavanao ohatra mitady ivilana ianao ohatra ny reraka lava satria reraka ny fonao popiny le devoly ao anatiny ao